manan-tsaina mikatsaka fahalalana oabolana fa 5 tapaniaha zaraina amintsika tia mpiandohany ireto dikateny manaraka ireto satria manampy amin'ny fahazonany hevitry ny soratra masina. Ny fo manan-tsaina mikatsaka ny fahaizana hoy ny dikateny katolika. Ny fon'ny manan-tsaina dia mitady fahendrena dikateny protestanta fanitsiana fahenina. Amin'ny dikateny hafa kosa dia milaza hoe izay manam-pahendrena dia manaiky hanita-pahalalana. Voalaza eto noho izany ny fifamantoran'ny fahendrena amin'ny fahalalana. Ny zava-misy hatrehina amin'ny ankapobeny dia hoe arakaraky ny tombon'ny olona iray amin'ny fahalalana no ienan'ny fahendrena ao aminy, satria ny saina no lasa mibaiko ny fiainana. Ny soratra masina manoloana antsika kosa dia manamafy tanteraka fa azo atao tsara ny mitombo fahalalana sady mitombo fahendrena. Izany hoe sady mahira-tsaina no marani-tsaina. Saroana vetrany ilay zanaka mpandrafitra iray izay nahatalanjona sy navaky vavan'ny olona maro nanao hoe avy taiza ireny nahazahoan'ilay io zany zavatra izany ary ahoana zato fahendrena nomena azy sy ireto asa mahagaga vitany. Tsy ilay mpandrafitra ve io? Ilay zanaky Maria? Marika toko 9:7. Manana tombony isika amin'ny fanaovana an Jesosy ho modely, koa manaiky mandrakariva hianatra zavatra tsara ary mazotoa sy mitozoa amin'izany mba ho fantsym-pahendrena indray avy eo. Jesosy, ianao no hery sy fahendren'Andriamanitra ka manaiky ampianarinao aho. Amen.